Sehatra sosialy ny anatona bebe kokoa ny mponina indrindra fa ny zokiolona sy hanampy azy ireo amin'ny lafindahitra ny tanjon'ny fikambanana hafabe izay vao nanokatra ny tranony eny tsy lazaina eny eo anatin'ny kominina Ambohijanaka tamin'ity herinandro ity, nentina nampifalifaliana ireo zokiolona ary dia nasaina hiara sakafo sy ny ara-paly ny zokiolona tany amin'ny 20 amby zato tany izay fotoana nafahan'izy ireo indray niaraka tamin'ireo namana fa izay. Raha mahalala ngefa ny tena olany vahoaka amin'izao fotoana izao dia ny fitediavana. Fitediavana tena sarotra mihitsy ary tsy mahita mihitsy ary ny olona. Zany indrindra zao no nahatonga anay amin'izao fotoana izao moa dia nisokatra Soamatsara zany eto amin'ny commune Ambohijanaka. Eto amin'ny Fokontany tsy lazaina ny siezin'ny hafabe. Faharoa zany ankoatra ny any ambany ala itosy. Dia eto izy zany nisokatra amin'izao fotoana izao dia mikaroka zay zavatra tokony hoe ho atao miaraka amin'ny fokon'olona zay zany. Porofon'izany zany natsonay reo reny na reny be zany mihoatra ny 580 taona ny 100 mahery izy 20 amby 100 teo eo natsonay ny arany sakafo. Lalao ny lanonana na ninona nafinaritra nijerendry zareo teo satria hita mihitsy zany hita mihitsy fa nona ny vahoaka zany tsy azo ofinina zany. Dia nizarainay izay voatsirambon'ny tananay toy ny vary, tsaramaso, siramamy, labozia sy ny sisa sy ny sisa. Zay no azonay hoe nomena azy. Hiara hiasa tanteraka zany zay amin'ny commune eto Ambohijanaka zany. Raha tsy ilaza zay zany afa-tsy ny hoe eo amin'ny fambolena sorgho. Iverina amin'ny fambolena sorgho zany ny hafabe amin'izao fotoana izao efa vonona ny masomboly, ny zezika, ny olana kely fotsiny zao dia aiza ny tany ambolena ny reto zavatra reto. Anisan'ny tena nakasitrahany zareo koa moa ny asoavana faobe izay nataon'ny hafabe niaraka tamin'ny ireo mpitsabo isan-karazany ireo.